mba misy raha afaka mamaky ve azafady. Marika toko fahenina atomboka amin'ny andininy fa 5:70. Fa misy ray mamaky raha izay manana micro azafady. Andininy fa 5:70. Ary niaraka tamin'izay Jesosy dia nanery ny mpianany hiondrana tsambo kely hita ialoha ho amin'ny Betsaida mandra-pandravan'ny vahoaka. Ary rehefa nanao velomany olona izy dia lasa nakany an-tendrombohitra hivavaka. Ary noho ny hariva ny andro dia efa mbita eo ampovoan'ny ranomasina ny sambo kely, ary izy irery ihany no teo an-tanety. Ary nahita azy ireo sahirana ny vohifatratra izy, fa notohain'ny rivotra, ary tokony ho tamin'ny fiambenana faha-efatra amin'ny alina dia nakeny amin'ny tsangatsangana tambony ranomasina Jesosy ka nikasa andalo azy. Ary rehefa hitany nitsangatsangana tambony ranomasina izy dia nataony matotoa ka niantso mafy izy ireo. Fa izy rehetra samy nahita azy avokoa ka dia raiky tahotra. Ary izy niteny taminy niaraka tamin'izay ka nanao taminy hoe, matoki fa izao ihany, aza matahotra. Ary niakatra nakeo amin'ny teo an-tsambo kely izy dia nitsahatra ny rivotra ka dia talanjony izy ireo. Ary tsy fantany ny amin'ny mofo fa efa mafy ny fony. Ary noho ny tafita izy dia tonga teo amin'ny tany Genesareta ka niantsona teo. Ary raha niala teo an-tsambo kely izy dia nahalala an' Jesosy niaraka tamin'izay ny olona teo ka niazakazaka tamin'izany tany rehetra izany. Ary nitondra amin'ny marary tamin'ny fandriana ho any amin'izay reny fa nitoerany. Ary nataiza noho nidiran'i Jesosy, natao amin'ny vohitra, natao an-tanàna, natany an-tsaha, dia napetraka teo an-kianja amin'ny marary. Ary ny olona nangataka anendry na dia nisomotra avy avin-dambany ihany aza, ary sitrana izay rehetra nanendry azy. Amen. Misaotra. Zay teny zay ny tiany Jesosy omena asy ianao androany. Ny amin'ny hoe amin'ny fiainanao amin'izao fotoana zany. Fa ny zavatra nitranga teo izay nampiororo sy nampitahotra. Fa tao anatin'izany rehetrarehetra zany Jesosy dia eo. Amen. Jesosy dia eo. Ny fiainantsika miaraka amin'ny Jesosy raha lasaina bavy dia mandroso hatrany. Averiko ihany fa tsisy marsariera ao amin'ny Jesosy. Fa rehefa niangazenao ny vitesy miaraka amin'ny Jesosy, na inona mitranga eo anoloana eo dia mandroso foana. Amen. Mandroso foana. Fa zay ny Jesosy. Ary raha mamaky tsika n'ity marika ity dia zao zavatra nisy. Ahoana ozy Jesosy? Ahoana voasoratry marika? No tereny. Vakio tsara ny Baiboly. Tsika koa mamaky Baiboly tsara, mitondra Baiboly daholo ve? Zay mihitsy ny voasoratra hoe nanery ny mpianatra izy andeha. Misy fotoana koa Jesosy manery. Ianao mitady tsy andeha io. Ianao mitady tsy hanao zavatra io. Tereny kely mihitsy aloha zany forceny kely hoe ndala mandeha. Dia nalefa ny mpianatra, nalefany andeha. Niaraka tamin'izay dia nanery ny mpianany hiondrana any an-tsambo kely hita ialoha ho amin'ny Betsaida. Izay koa ny baiko ny tompo amiko sy aminao. Isika dia tsy maintsy mihita ialoha. Ahoana hoe? Tsika dia tsy maintsy mihita ialoha. Ianao raha mahita Jesosy zany, tsisy an'izany, tsisy Jesosy niembotra zany tato anatin'ny Baiboly. Fa rehefa nandeha Jesosy dia nandroso foana. Nisy fotoana izy andeha ho any a Jerosalema dia nandalo tao a Samaria. Tsy nety nandray azy ny tao Samaria. Fa tsy niembotra izy hoe allo embotra kely aloha za fa tsy mety ty. Fa Jesosy dia nandroso foana. Ary tsika ihany koa rehefa miaraka amin'ny Jesosy, ny diantsika miaraka amin'ny Jesosy dia diany mandroso. Misy dingana lalovana zany, misy dingana lalovana. Misy marsha zany andehananao. Ka tsy mety ianao raha ery amin'ny marsha ery ambany ery foana. Fantatsika dia ho aiza. Tsy jerena kely ankizy tsy mivezivezy be loatra. Tsy dia atao mitabataba loatra ny ankizy azafady. Tony tsara tsika mihaino ny tenin'Andriamanitra mba tsy ho voasembatsembana
ny hafatra izay asain'ny tompo atao. Ao tsara ve? Salamo fa 4:20, salamo fa 5:10. Iza no hiakatra? Zay. Tsy hoe iza no hidina, na iza no hipetraka, fa iza no hiakatra ao atendrombohitra masina. Iza no hiakatra ao amin'ny taberna kelinao. Dikan'izay ny miaraka amin'ny Jesosy Kristy dia miakatra, 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 miakatra. Mialoha, mandeha mandroso, mandeha mandroso. Zay le dia miaraka amin'ny Jesosy, zay le dia ny mpianatra. Ary rehefa ny mpanjaka no miteny, rehefa ny mpampianatra no miteny, dia zay no nambarana hoe notereny, nanery ny mpianatra izy iondrana antsambo kely hita ialoha ho an'ny Betsaida, mandra-paravan'ny vahoaka. Famboaran'i Jesosy ny lalana, tsy nandeha tongotra, tsy mandeha tanety, fa nanino? Nandeha izy? Nandeha antsambo kely, nandeha antsambo kely, nalefa ny antsambo kely. Dia raisitsika amin'izay le tantara zany taorian'ny namokisan'i Jesosy ny olona tsy omby 5,000 io, nampitombo mofo 5 sy ny hazan-drano 2. Dia nandeha amin'izay zareo no ny hariva ny andro dia mity eo afovoan'ny ranomasina ny sambo kely, ary izy rery ny tany tanety. Efa afovoan'ny ranomasina ve ny sambo kelinao zao? Eny afovoan'ny ranomasina. Ahoana rehefa tonga eny afovoan'ny ranomasina? Ka rehefa tonga eny afovoan'ny ranomasina eny, maninona ny rivotra? Manoja amin'izay ny rivotra, misafotofoto ny rivotra. Kinona no ataonao? Hivoaka ve ianao? Tsisy azo atao. Hijanonao koa ianao? Tsisy azo atao fa mijanona ianao. Hiembotra ve ianao? Tsisy ninona azo atao zany. Tsisy ninona azo atao. Notohain'ny rivotra izy notohain'ny rivotra ny sambo kely. Tsika ihany koa zany raha lasaina vavy dia hoarina amin'io sambo kely io. Raha tohain'ny rivotra ianao dia tenen'ny mpianatra zay hoe mahereza ianao fa normal zay. Satria izay ny lalana hitondrany Jesosy atsika. Samy manana ny sambo keliny, samy mitondran'ny tompo azy eny amin'ny rano, samy misy rivotra, samy manana ny rivotra zay alefan'ny tompo anohatra. Le vent leur était contraire. Misy contrariété zany, misy micontranao foana eo. Ianao te handroso, manohatra ny rivotra. Manohatra ny rivotra. Ianao te hanao zavatra tsara, manohatra ny rivotra. Ianao te hivavaka, misy manohatra. Ianao te hidera, misy manohatra. Ianao te hitory, misy manohatra. Ianao te hiandra ten'Andriamanitra, misy manohatra. Ary be da be ny manohatra. Nofinao voalohany indrindra, nofinao, lasaina. Avy eo ny manodidina, avy eo ny zava-misy. Sy ny zavatra maro isan-karazany. Fa zao, mandroso ohatrany. Fa zay mibaikon Jesosy. Le départ tany amboloana, aza mieritreritra tena izy ary ve ty lalany ty. Totrany tena manoja be izany. Totrany tena misafotofoto be zany. Izy io. Rehefa zay ny raha Jesosy hoe nanery ny mpianatra izy hialoha azy andeha ho any Getsemane avy ao Betsaida. Dia zay koa ny lalanao avy ao Betsaida ianao any Getsemane. Tsisy lalana hafa fa io ihany mandeha sambo kely. Tsisy lalana hafa. Ary rehefa nandeha sambo kely zareo dia mafy ny rivotra ny tohainy. Ary tena mahafinaritra an'i Jesosy dia zao mahita anao izy. So dia izanao tena tsy hitan'ny tompo ty mahazavatra mahazo anaty. Ahoana rianina milamina be. Ahoana rianina atao tsisy mampaninina azy. Zary hery foana ve ianao ohatran'izao. Fa zao ny voasoratra ato amin'ny 9:20. Ary nahita azy ireo sahirana ny vohy fatratra izy. Izy io, Jesosy. Nahita izy. Nahita ny mpianatra, nandeha sambo kely, ny vohy fatratra. Hitan'i Jesosy io mahazo anao io. Hitany io. Fa misy fotoana ny zavatra rehetra. Ary misy fampianarana ny zavatra rehetrarehetra. Hitan'i Jesosy io nahazo azy io. Ary zavatra tena magaga ange dia zao nalefan'i Jesosy ny mpianatra nandeha, dia izy nandeha nivavaka. Dia izy mandeha mivavaka, sady mivavaka zany izy mahita an'ilay mpianatra. Tanao amin'izany ny herin'i Jesosy. Tanao amin'izany ny fahalebiazan'i Jesosy. Lasa izy nandeha nivavaka, fa izy nivavaka zany mahita mpianatra tena sahirana be mivohy. Nahita mpianatra ny sahirana be izy nivohy. Tsy fantatro moa zany hoe ohatrany ahoana moa zany tena nahita ampanahy ve zany sa efa tonga teo izy nahita. Fa Jesosy koa moa sady eto izy no ary.
Zay mahafinaritra anazy. Fa ianao koa rehefa mivavaka mahita zavatra ampanahy ianao. Parenthèse kely zany ty. Fa nivavaka Jesosy dia nahitana hoe ianao koa rehefa mivavaka misy zavatra asehon'ny tompo ao. Misy zavatra ampianarin'ny tompo ao. Misy zavatra atoron'ny tompo ao. Na olona, na nofy, na fahitana, na zavatra maro isan-karazany fa mamporisika anao hivavaka. Ianao rery aloha. Ianao rery mitokana misy fifandraisana tsara amin'ny Jesosy Kristy fa misy fahitana asehony anao ao. Misy lalana asehony anao, misy sitrapony ampahafantariny anao ao. Ao anatin'izay rehetrarehetra zay. Mino zany ve ianao? Fa ho an'izay mivavaka sy mitokana tsara dia asehon'ny tompo azy zay. Mahita fahitana ianao, mahita nofy ianao, mahita zavatra maro ianao satria efa ampanahy ianao. Jesosy izy nakany tendrombohitra hivavaka. Dia ny zavatra tena tiako tesahana aminao dia zao, mahatsapa ny mavesatra aminao Jesosy. Mahatsapa ny mampahory anao Jesosy. Mahatsapa ny mampalahelo anao Jesosy. Mahita ny fahasahirana anao Jesosy. Na ara-nofo na ara-panahy. Fa zay le voalaza teto hoe nahita azy ireo sahirana ny vohifantatra izy. Nahita azy ireo sahirana ny vohifantatra izy. Noho zany aza mieritreritra ianao hoe mandeha rery ny fiainanao. Aza mieritreritra ianao hoe tsisy mahita ny fiainanao fa dia ianao rery. Aza mieritreritra ianao hoe tsisy miraharaha. Zao no lazaiko anao, Jesosy miraharaha anao. Jesosy mijery anao amin'ny fombany, amin'ny fomba fanaony. Fa matoky fotsiny ianao, fa manana ny lalana hitondrana izy. Notoan'ny rivotra. Dia jerevy ny zavatra misy hoe tokony ho tamin'ny fiambenana fahaefatra amin'ny alina. Tokony ho tamin'ny fiambenana fahaefatra amin'ny alina. Zavatra misy zany dia zao, sahirana izy ireo ny vohy fatratra. Toain'ny rivotra. Teny ampovoany. Teny ampovoany, sahirana vohy fatratra no toain'ny rivotra. Tena efa toedra raha, tena efa mafy be nge zany. Mafy be zany. Efa manangana SOS misy amin'izany. Raha tsika moa zany teo ampilasiny zany, tsy fantatra ianao raha teo ampilasiny zareo reo. Fa tena zavatra tena hoe mampatahotra. Mampatahotra mihitsy. Ary matahotra no faty, ho faty androany. Fa rehefa amin'ny Jesosy ianao zany lalana sy famarinana ary fiainana. Fiainana be dia be no omeny Jesosy. Dia zao ny zavatra hita. Ny fiambenana fahaefatra amin'ny alina dia nankeny amin'ny nitsangatsangana tamin'ny ranomasina Jesosy ka nikasa-ndalo azy. Zany ny mpanjaka zany. Zany manam-pahefana amin'ny zavatra rehetra zany. Tsangatsangana izy ambony ranomasina. Ianao mitsangatsangana eny ambony gazon, ny aza ny rano nitsangatsanganany. Mahery zany Jesosy zany Mahery zany Jesosy zany rano ny aza nitsangatsanganany, mandeha tsangatsangana fotsiny izy. Satria te hamonjy anao izy. Ho eo aminao izy. Anafitra anao izy. Te hampahery anao mihitsy Jesosy amin'ity androany ity. Miaza miravoravo tanana, dia aza miembotra, rehefa nandroso niaraka tamiko ianao dia mandroso foana. Mandroso foana. Tao amin'ny fiambenana fahaefatra amin'ny alina. Zao no lazaiko anao. Ny oran'ny Romanina dia misy fiambenana efatra. Zany hoe le farany natongavan Jesosy hamonjy zany efa ora fahafiry. Efa le fiambenana fahaefatra Jesosy vao tonga. Fiambenana voalohany amin'ny 4 ka hatramin'ny 9 eo. Fiambenana faharoa amin'ny 9 ka hatramin'ny 12 alina. Fiambenana fahatelo amin'ny 12 alina ka hatramin'ny 3. Tao anatin'izay rehetrarehetra izay zany dia nanino? Tsy hita Jesosy. Tsy hita Jesosy. Nanomboka tamin'ny 9. Afaka ny adivarotra ihany ny mpianatra tsy. Oka aloha Jesosy. Alora ka Jesosy mba rapitso mandeha fa alina ve ny andeha sambo. Fa zay ny tadiavan Jesosy hoe amin'ny 9 andana mandeha. Ahoana zany? Tamin'ny andron Jesosy io. Raha amin'izao androntsika izao mety efa ekipé be, efa manana ny enti-manana rehetrarehetra, tsy olana nandeha alina eny ambony rano. Fa tamin'ny andron Jesosy, saotareo ohatratra ny ahoana moa ny ekipema tamin'izany. Fa nasainy nandeha amin'ny 9, amin'ny 9 ny nasainy nandeha. Tsika izao koa arifontsika izao mandeha, ampanahy. Dia tsy fantatra ianao ngamba ve zao mety amin'ny ora voalohany ianao ve zao? Dia mbola tsy eo izy zany. Toy izy ihany. Amin'ny ora faharoa ianao. Any amin'ny voamboany efa niditriditra efa nivohy. Tsy haiko hoe inona ny mahazao, marary foana ve, tsy salama. Tsy haiko misy ady, misy fitsapahana, misy olana ara-bola, misy fanenjehan'ny olona. Tsy hita ihany Jesosy. Aiza Jesosy? Ora faharoa mbola tsy teo izy. Toizana ihany lakana. Voizina ihany. Tonga ny ora fahatelo amin'ny 12 alina. Efa le maiso kitroka. Aiza ianao Jesosy? Mbola tsy hita ihany Jesosy. Mbola tsy teo ihany izy.
Misy fotoana koa ianao mety tsy mareny ninona avy amin' Jesosy. Misy fotoana koa mety tena hoe midy io lanitra io. Misy fotoana mety ozy ianao tena mikatso daholo ty rehetrarehetra tsisy hevitra mihitsy. Ianao nefa tsy ao anaty hoe fahotanana zavatra tsy ankasitrahan'Andriamanitra. Fa ianao le tena hoe mandeha amin'ny tena sitrapon'Andriamanitra iny. Fa hoetiny eny amin'ny lakana ianao e. Misy fampianarana tiany atao ao. Dia netiny ianao, misy fanefena, misy fanamboarana Jesosy ao. Efa tsisy hevitra intsony. Efa tsy nanantena izay ho velona. Any amin'ny 4 maraina, amin'ny 3 maraina any Jesosy vao tonga. Any Jesosy vao tonga, ianao zany nandihan'iny alina ray manontolo iny a. Rivotra foana, fofofofo, ianao rery. Fa Jesosy nahita. Zao lazaika anao Jesosy au contrôle. Au contrôle. Ohatran'ilay zazakely anankiray tao anaty avion. Korapaka daholo tao anaty avion efa tsy mety tsony ty zavatra ty efa ianjerany avion sisisa. Le zazakely tsy taitra mihitsy teo mipetraka teo. Dia nanontany hoe fa inona tsy mampikorapaka anao ty? Zaho izy tsy taitra fa dadanay mipiloty ao. Dadanay mipiloty ao izy. Ka tsy haiko ianao koa ve mahatoky hoe dadanao mipiloty. Jesosy mipiloty. Hainy io, fatany io. Hainy atao ny zavatra rehetra fa tsy hamono anao zany izy. Tsy hamono anao zany izy fa fatany ny hitondrana anao, fatany zavatra miatra aminao, fatany zavatra mianjady rehetrarehetra. Zao tenin'Andriamanitra ao amin'ny Salamo, miandrasa an' Jehovah ianao. Miandrasa an' Jehovah ianao, aoka ahery ny fonao. Aza miodina aminy. Ary ny fampianarana tena tia petraka aminao dia zao, aza monomonina rehefa miaraka amin'i Jesosy. Aza monomonina. Fa io monomonina io, fa ainao ny fiatraikany fimonomonomana io, murmure. Ina fiatraikany io? Ataovy mafafy e? Fandriganana? Inona koa? Aretina? Inona koa? Manesitra finoana? Rehefa monomonina ianao melava be io lalana io. Melava be io lalana io. Ary arakaraky ny monomonomanao, dia ozy ny tompo hoe mbola eo ianao. Zay lalana tokony vita 7 andro iana 14 andro io avy eo amin'ny ranomasina mena makany amin'ny tany Kanana io fa lasa 4 taona nanaovana azy. 40 taona noho ny inona? Noho ny tsy finoana, noho ny fimomonomana. Noho ny tsy finoana, noho ny fimomonomana. Nampitomboin'Andriamanitra le fotoana andehanana any anefitra. Satria nisy fotoana nirahana ny mpitsongo-dia hijeriny tao amin'ny tany Kanana. Empajereo kely ny adversaire ao fandeha ho antsika. Rehefa nirahana reo nirahana ry Josoara, Kaleba sy ny sisa. Rehefa nandeha reo dia nahita ny tao. Tonga dia raiky tatra, tsisy hevitra ty. Aleo tsy mandeha. Tsy haiko 4 metra ny olona tao, 6 metra. Olona goava be daholo ny tao. Zay ny adversaire. Jerena zany dia itsika ozy izy koa moa tonga dia nanambany tena itsika ohatra ny valala kely ozy izy eo akaikiny. Fa manina manohatra ny tenanao ohatra ny valala e. Indraindray tsika misy sous-estime be atsika. Indraindray tsika misy complexe d'infériorité be. Indraindray tsika zany tena misy tsy fahatokina tena manimba zavatra be. Sa ve mba vitiny, sa ve dia sa foana ny ratsy e. Sa foana ny tsy tiany e. Zay foana le ahilikiliky e. Manimba anao zany. Manimba anao zany. Izany tenanao fa valala ianao na hoe vitsika ianao. Ianao le Exodus 12 le fiderana be nataon'ry Moses sy ry Miriam. Rehefa tafavoaka ny ranomasina mena. Fiderana nafinaritra fa tsy vita fiderana teo fa mbola nitony lalana. Rehefa niditra tao amin'ny tany Kanana izy niverina vany zareo rehetrarehetra nanan-kivy daholo. Aleo tsy mandeha makany. Olona ngeza be daholo ny ao. Olona vaventy daholo ao. Maty daholo tsika raha ao. Ny voaloboka tamin'izany tsy zakan'olona anankiray. Fa ny voaloboka entina mibao. Nefa ny grapina voaloboka ray. Hainao zany bao zany le fitondrana entana.
Anankiroa za mitondra azy ny ray eto dia ny ray eto dia milaza voaloboka, grapina voaloboka ray. Zany hoe tena ngeza be ny olona tao ary navokatra be ny tanàna tao, io no idirana olo vana. Dia rehefa idirana olo vana io natawatra daholo ilay olona nirahana dia teny aza mandeha. Josoasy Kaleba ihany no teny hoe ny tompo momba antsika, vitantsika io fantaontsika andeha. Fa tsy nierinao ny idiranao. Tsy nierinao ny avitanao azy, izy tsika ny atohatra cyclone. Tsisy nina azo atao nge cyclone. Na ny États-Unis matanjaka be io, na Japon sy États-Unis matanjaka be io, rehefa tonga ny cyclone mikaikaika daholo. Tsisy mahazo mandeha mivoaka, rehefa Jesosy no miteny hoe mijanona trano dia mijanona trano daholo. Rehefa alefa ny cyclone. Ary natao tsara be taky ninona ara ny anina foan'ny rano be fotsiny ny tomobile dia potika, foan'ny rivotra ny cocotier ambony be dia potika. Rehefa tonga ny tompo hitondra an'izay fanravana izay. Dia natahotra ny rehetrarehetra tao. Eny an-dalana miaraka amin'i Jesosy dia izao no lazaiko anao, aoka tanjaka ny finoanao. Fa ny zavatra hitanao enjana be. Ary ozy ianao hoe tena resy fa hatrereto ao ambadika hoe ny zavatra hitanao fandresena miaraka amin'i Jesosy. Amen. Fandresena miaraka amin'i Jesosy. Inona ny fahotana malaky mahazo anao? Fa rehefa tonga ao amin'i Jesosy ianao hitsahanao zany. Halleluja. Inona ny tahotra mahazo anao? Rehefa tonga ao amin'i Jesosy ianao hitsahanao ny tahotra. Inona ny fahazaran-dratsy mahazo anao? Hoe tsisy olona afaka ity fahazaran-dratsy. Rehefa tonga ao amin'i Jesosy tapatapaka daholo zany. Halleluja. Inona ny iza ny adverseranao zao? Inona ny adverseranao zao? Mety kely sy bitika tokoa ianao eo anoloany. Fa zao, ohatra ny Davida sy Goliaty io, kely sy bitika tokoa. Ianao manatona amin'ny sabatra, amin'ny lefona, ianao manatona amin'ny herinao. Za manatona anao amin'izy. Za manatona anao amin'ny anaran'i Jehova. Ka izy io anaran'i Jehova io, Jesosy Kristy. Manokatra varavarana eo anoloanao tsisy mahidy intsony. Ande eo anoloanao andravina amin'ny kitaotaona, anapatapaka ny hidy vy, anorotoro ny varavarana varana. Zany Jesosy Kristy zany. No zany miandrasa tsara ny Jehova ianao. Fa noho ny fimonomandreo rehetrarehetra reo ary noho ny fatahoran'ireo dia nampitombony tompo ny fotoana hijanonana tany eny efitra. Lasa 4 taona tany ihany. 4 taona tany ihany. Tany fa enjakana koa ny verdictan'Andriamanitra rehefa bebelotsika. Enjana be ny verdictan'Andriamanitra rehefa manohatra tsika. Tairika eo akaikinao fa matory. Aza matory. Mifoaza tsara. Mifoaza tsara henon'ny tenin'Andriamanitra. Fa famelomelomana anao zany. Nisy taony Paoly nitory teny nandritry ny alina. Natory ilay olona teo ambony teo am-baravarakely, nianjerana ny tary amin'ny tany tary. Maty mihitsy moa fa nisy esprit de mort tao, fa nafahafatesana. Fa rehefa tonga Paoly dia veloma mandray izy. Kaza matory ianao fa devoly tady ampatory ianao koa zao. Alefa miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Jesosy ny lohany tafika arahanay. Jesosy no fanevanay. Amen. Jesosy ny kaptenay. Amen. Halleluja. Io no rôle mandresy zao rehetra zao. Tsangatsanganao izy eny an-dranomasiny. Inona ny atahoranao? Alao avy ny rapitso, alao avy ny talata, alao avy ny larobia. Mandeha mitsangatsangana Jesosy ianao matoky azy. Amen. Tsy fantatro izay fomba hitondran'i Jesosy ianao Tsy fantatro izay fomba mahan'ny olana anao Tsy fantatro hoe amin'ny ora fiambenana fahafiry ianao zao Fa za matoky fotsiny hoe rehefa miaraka amin'i Jesosy zany raha lasaina bavy mamoaka anao foana izy mampandresy anao izy amin'izany rehetra zany dia manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'izy. Amin'ny alalan'izy amin'ny alalan'ilay tiantsika. Amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zany manoatra noho ny mpandresy isika. Halleluja. Dia te hampahery anao Jesosy amin'izao alina zao. Alina ane zao maizina ane zao maizina zao. Aiza misy fiangonana naiky ny fanambadian'ny lahy sy ny lahy. Nefa hoe fiangonan'i Jesosy. Aiza nisy fiangonana hoe anaiky ny fanambadian'ny vavy sy ny vavy. Alina mihitsy zao. Fangaro daholo fa kristianina ve sa tsy kristianina? Namonona Sodoma sy Gomora ane dia arak'izay hoe ny lahy sy ny lahy mivady, ny vavy sy ny vavy mivady. Ny biby ara tsy manao an'izany.
Ny voromailala ara fidèle, ny voromailala rehefa manambady dia iny ihany ny vadin'ilay voromailala. Fa ny olombelona tena mahamôtsampona. Tena mahamôtsampona, fahadiran'ovana. Lasa ny ratsy indray no antsoina tsara amin'izao fotoana. Ary ny tsara antsoina ratsy. Loza. Ao amin'ilay maizina mihitsy tsika izao. Ao anatin'ilay misamboaravoary tsika izao. Efa afaka sokafana ny fiangonan'ny Satana any Etazonia. Fiangonan'ny Satana ao Etazonia misokatra zany. Ohatran'ny hoe fiangonan'i Jesosy, fa fiangonan'ny Satana. Dia ny olona satanista miditra ao, dia mivavaka ao. Efa miharihary zany. Fa miharihary zany. Fa zatao mataitra anao zany fa ao anatin'ilay alitsika izao. Efa ao anatin'ilay alitsika izao, ao anatin'ny faratsiana maro dia maro. Ny fivarotana ataova. Amidy ny aty. Amidy ny vo. Amidy ny fo. Misy trafik d'organe. Zany ny zavatra misy amin'izao fotoana. Efa ratsy izao fiainana izao. Ao anatin'ilay alintsika izao. Ny filazantsara toriana, filazantsara efa osoka. Aiza no ahitana an'izany hoe ampianatra fitoriana filazantsara, anao fitoriana dia hoe ny zavatra ampianarina amin'ilay fitoriana dia izao, tetika adin'ireo miliardera any Etazonia azona vola. Izany ve no ampianarinao ampiangonana, tetika adin'ireo miliardera. Ho ampianarina aminao tetika adin'ireo miliardera. Ore olona, fa ho aizitsika ty e. Ahoana ty zava-misy ty e. Vonjeo izay Jesosy, eto Madagasikara misy an'izany a. Tonga avy ianao amin'ny seminaire, tetika adin'ireo miliardera. Tetika adin'ireo fiangonana, fitoriana no atao. Misy mahita ity video ty. Mitsangana rahalahy, andao hitory an'i Jesosy a. Mitsangana ranabavy, andao hitory an'ilay Jesosy. Jesosy pura. Jesosy pur et dur. Alléluia. Jesosy simple. Taiza ianao nahita an'i Jesosy ampianatra an'izany hoe tetika adina miliardera. Jesosy ary nahita miliardera atao anaty baiboly. Nanatona ilay miliardera, ahoana ny ataoko Jesosy azoko fiainana mandrakizay. Dia Jesosy ve niteny hoe fanandofa folo karena ve ianao. Jesosy ve niteny hoe manahoana ny adidinao zao. Jesosy ve niteny hoe aiza ny karatra mampandray anao zao. Jesosy ve niteny hoe aiza avy ny sapana misy anao zao. Zay no nataon'i Jesosy. Izay nataon'ny mpitandrina sy ny pastera maro amin'izao fotoana. Nandoa adidy ve ianao, nandoa rakitra ve ianao, nandoa fafolo karena ve ianao, nandoa aiza ny mampikambana zao anao, zay ny mahavoavonjy anao. Tsia, barena mihitsy, menamena be mihitsy barena, tsy zay ny mahavoavonjy anao. Ary tsy zany ny filazantsara. Manavesatra ny olona zany. Manakivy ny olona zany. Ny fahotanana eny tiany olona ho afaka e. Tonga ao am-piangonana izy e. Ny sigarany eny tiany ho afaka tonga ao am-piangonana izy e. Ny tokany eny tiany ho afaka tonga ao am-piangonana izy e. Ny fijangajangana eny tiany ho afaka tonga ao am-piangonana izy e. Ny fahazaran-dratsika eny tiany ho afaka tonga ao am-piangonana izy e. Mampalahelo zany hoe milaza filazan-draharaha zany e. Ao am-piangonana. Dia alohan'ny filazan-draharaha aloha dia lasa mifokafoka sigara eo ivelany ery. Borao am-piangonana io. Vita ny foka sigara dia laza filazan-draharaha amin'izay. Filazan-draharaha fa tsy asakady ny fara-fahakeliny. Aiza ihany ary ny anafahako an'ity sigara ity zao ilay mpiankina. Jereny ao tokotany hatray, ilay borao am-piangonana koa foka. Mbola misy izany pastera anaovana désintoxication zany fa marary ny fofohana sigara. Ho aiza ity fiangonana ity? Alohan'ny irana aloha ny korala dia efa mipainsipainsa kely. Efa mamamo rahalahy mihirery aloha ery. Amin'iny amin'izay izy vao marisika. Fa ho aiza ity fiangonana ity? Fiangonana Jesosy zany. Ho aiza ity fiangonana ity? Ka maninona ny olona ohatr'izany? Ohatr'izany ny olona satria tsy Jesosy ny torianao. Tetika adiny miliardera ny torianao. Tetika adiny miliardera. Tena. Zay mahatonga ilay fitenena tena miaika aza. Tena ahoana ny anginana rahalahy? Ahoana ny anginana ranabavy? Ahoana ny ipetrahana fotsiny fa tsy hitsangananao? Satria maro be ny mpaminany sandoka. Maro be ny mpampianatra sandoka. Maro be no miteniteny foana. Mamily ny filazantsara an' Jesosy Kristy ho amin'ny fitadiavam-bola, ho amin'ny fankaroana karena, ho amin'ny filazantsara ny tany. Direct avy any amin'ny elo zany fampianaran' zany falazaiko anao. Direct avy any amin'ny elo.
raha tetikady fahazonam-bola sy fahatonga anan-karena ny fitoriana ataonao anaty fiangonana. Tsy nampianatra an'izany Jesosy raha teto tany. Attention, tsy nampianatra an'izany Jesosy. Manokatra varavarana anao Jesosy androany sy aminao avy. Misy pastera akaiky anao, misy mpitoriteny akaiky anao, misy evangelista akaiky anao izay mitory mivilana fa omeny tompo fotoana ianao iresahana aminy. Anambaranao fa lalana makaiza ianao pastera, lalana makaiza ianao re evangelista, lalana makaiza ianao le lan'Andriamanitra, fa atao vola ny torianao. Tao fakana vola manolona, fa azon'olona vola, fa azona materielina no ambaranao. Tsy izany ny filazantsara. Fa ny filazantsara ny Jesosy Kristy dia ny anavotra ny olona ho afaka amin'ny fahotana. Fa lazaiko anao fa ny fahazona vola be ny akamarony dia mitondra amin'ny fahotana. Fa ny vola raha ho amin'ny lehilahin'Andriamanitra dia miaraka amin'ny vehivavy, dia miaraka amin'ny fijangajangana. Ary be dia be ny lehilahin'Andriamanitra rehefa taraiky eo amin'ny vola dia taraiky eo ny fitoriana, taraiky eo ny asa, fa lasa rendrarendram-piainana no iainany, lasa fiderahana paozy no ataony, lasa fanehoana ny voninahitry ny tany no ataony. Ary rehefa avy eo lasa misy fijangajangana, ary lasa misy fireharehana. Tratran'ny Satana izy raha izay. Miambena raha lasa ainabavy. Samy fampatsiaro am-bavaka tsika. Nomen'Andriamanitra ositra ianao, nasian'Andriamanitra antso eo amin'ny fiainanao, fa ny devoly miantrika ny totoananao, andavonanao. Eny amin'le fiambenana fahafiry zao. Ao anatin'le olan-drano, onjan-drano, zao miambena. Aza mirehare, aza mieboebo, aza mizaozao. Aoka tsy ho amin'ny fitiavam-bola ny toe-tsainareo, fa mianina amin'izay anananareo. Fa Andriamanitra nilaza fa zao tsy andao anao, za tsy afoy anao akory. Raha manana no hanina ianao, manana no sotroina, aoka ianona ny amin'izay. Fa ny toe-panaraka an'Andriamanitra no zava-dehibe indrindra. Aleluia! Velon Jesosy. Tsy maintsy mandresy ny filazantsara marina. Mandrapatonga Jesosy, marina fa efa niteny izy hoe eo atambary tsy maintsy eo vary sy ny tsy parifary. Efa lalana zay, efa zay ny zava-misy. Fa mandra-piverina Jesosy dia ozy izy hoe izao ny fiantsonao fa aza atao malemy. Asan-drato ny feonao tahaka ny anjomara. Ty firenena ty malaza haim-bola, fa ny vony kosa lavitra. Misy adidy raha lasaina bavy, misy andraikitra raha lasaina bavy, ka aza vela ny onja miantopatopa na tonga anao tsy androso, fa androso mandrakariva ianao. Tonga teo amin'i Jesosy le miliardera, verina indray tsika. Inona no ataoko? Inona ny lalàna? Manajany raha ianao sy ny reninao, fa nataoko izay. Inona ny lalàna? Aza mangalatra, efa nataoko izay. Inona ny lalàna? Aza mety ho vavolombelona mandainga, efa nataoko izay. Efa nataony daholo izay rehetrarehetra takiany lalàna. Fa mbola tsy nananantoka ny amin'ny fiainana mandrakizay izy. Tsy mbola nananantoka ny amin'ny fiainana mandrakizay izy. Mety olona salamy zany koa zany, efa nataoko daholo ny nakany am-piangonana. Efa nataoko daholo ny sampana rehetrarehetra, tsy sampana izay tsisy ao anaty fiangonana. Efa nataoko daholo ny adidy, za olona tsara lazo eo amin'ny fianakaviana sy ny manodidina, za olona tsongon'olombolo, za olona tsy manao vavolombelona mandainga, za tsy mankahala olona, za manaja ny ray aman-dreniko sy ny sisa, fa tsy hidiranao ny lanitra zany. Tsara zany, fa tsy hidiranao ny lanitra. Ray andro Jesosy dia nanontany olona, inona ray andro dia nisy nitsapan'i Jesosy. Ahoana moa Jesosy? Inona no sitrapon'Andriamanitra? Inona no didy tsara indrindra? Dia hoe tiavan'i Jehovahandriamanitra ao. Amin'ny fonao rehetra, amin'ny sainao rehetra, amin'ny herinao rehetra. Ary ny didy manaraka an'izay dia tiavany namanao tahaka ny tenanao. Bravo ozy Jesosy. Bravo. Fa ahoana navalin' Jesosy azy? Tsy lavitra ny fanjakan'ny lanitra ianao. Rehefa tsy lavitra zany dia aiza? Mbola tsy ao zany. Na etsy akaiky an-davarangana etsy ary ianao zany rehefa tsy mola tafiditra ianao dia tsy tafiditra. Na manvery ihany ianao rehefa miditra vavady. Ka io mity teoria io dia ay. Hoe tiavany Jehovahandriamanitra ao, fonao rehetra, sainao rehetra, fanarao rehetra. Teoria io dia ay, tiavany namanao tahaka ny tenanao. Fa Jesosy mahita ny teoria sy ny pratika, ary Jesosy mahita ny ao am-po, tsy lavitra ny fanjakan'Andriamanitra ianao Jesosy. Tady lampilina angamba ity. Misy anankiray mandeha. Fa ozy ny ten'Andriamanitra hoe na amin'ny fiambenana voalohany, na amin'ny fiambenana faharoa, na amin'ny fiambenana fahatelo, na amin'ny fiambenana efatra dia miambena ianao. Fa sao tonga amin'ny fotoana tsy ampozinao izy.
na amin'ny maraina moa sy na amin'ny atoandro manenao koa na mamatonalina dia aoka hiambina mandrakariva ianao. Halleloja. Jesosy koa mpampianatra, Jesosy koa zany tsy haiko misy taona Jesosy anaty baiboly ao manao humoro kely zay. Jesosy azy tonga dia tsara hoe tena mandainga ianao any amin'ny fahaverezana ianao, fa izy fotsiny Jesosy hoe tsy lavitra ny fanjakan'Andriamanitra anie ianao zany. Zay Jesosy zay. Misy tosina humoro kely zay ataon Jesosy. Tsy ny asa soa, tsy zavatra tsara, sy ny maro isan-karazany, ny toetra tsara sy tsingon'olombolo, zay no idiranao ny lanitra. Tsy misy maharatsy an'izay ary tena tsara zay, fa tsy zay no idirana ny lanitra. Hitany Jesosy amin'izay momba le lehilahy mpanan-karena. Hitany amin'izay ny lehilahy mpanan-karena dia zao. Efa nataony daholo zany zay rehetra natao hoe. Zay le voalaza teo hoe nanaja ny ray aman-dreniny, tsy nanao vavolombelona nandainga, tsy namono olona, tsy nangalatra, tsy nijangajanga, tsy niritra. Nataony daholo zany io didy folo io. Fa tsy mbola voavonjy izy. Misy mampianatra anao eto hoe tsy maintsy manao didy folo dia voavonjy. Tsy resaka didy folo zany mahavoavonjy ianao. Dia hoy Jesosy, diso zavatra iray aloha ianao. Tany amin'ny tsy neritreretin'le rangahy mihitsy le izy. Diso zavatra iray aloha ianao. Ahoana? Mandehana amin'ny dio ny fanananao rehetrarehetra. Amin'ny dio ny fanananao rehetrarehetra. Mafy be rainao tratran'izany dia ahoana? Mandehana amin'ny dio ny fanananao rehetrarehetra. Tsy haiko hoe misy Mercedes ve ao aminao, misy villa firy, misy tany, misy tambary. Tsy fantatra hoe? Jesosy ngamba mety ozy lehilahy, ka kosa Jesosy. Nga tsy vitan'le mba manao adidy zany sisa. Amin'ny dio ny fanananao rehetrarehetra dia omeo amin'ny malahelo, dia anao rakitra any an-danitra ianao, dia ianao manaraha. Efa programma Jesosy eny ilay izy. Dikan'izay rehefa anaraka ahy ianao, zangy mitsangatsangana eny ambony ranomasina, vitako ny fiainanao. Rehefa anaraka ahy ianao, zangy namoko olona tsy ompy 5,000 e, mofo 500 ronga nampitomboako e. Rehefa anaraka ahy ianao, zangy nampitombo ny trondro tao anaty arato e. Dikan'izay tsy tiako ianao hitoky amin'ny zavatry ny tany, fa za tiako ianao hatoky anahy. Inona ny ao aminao zao mofo 500 mandehana fotsiny e, ampitombony Jesosy io. Ampitombony Jesosy io. Inona ny anananao zao mofo 700 ampitombony Jesosy io. Inona ny anananao menaka tapa-litra dia lafarinina kely fotsiny. Fa rehefa tonga ali dia niteny hoe alefa sofa tsy lany io mandra-pahatonga ny fotoana. Tsy lany le izy. Noho izany ny évangile de prospérité mampianatra anao resaka fahaboroboroboana arabola sy ny business sy maro isan-karazany arabola ao am-piangonana. Tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra zany, tsy araka ny tenin'Andriamanitra zany, tsy évangélique zany. Maika angery Jakoba, maika angery Jaune nampanao batisa ny toro-teny teny enefitra. Any enefitra no miteny, mibebay ianareo fa akaiky ny fanjakany lanitra. Tonga Jesosy, mibebay ianareo fa akaiky ny fanjakany lanitra. Tonga ary Petera, mibebay ianareo fa akaiky ny fanjakany lanitra. Ny fototra tamin'ny fibebahana ny fitorinana nataon'ny Jaune nampanao batisa. Fibebahana ny fitorinana nataon'i Jesosy. Fibebahana ny fitorinana nataon'i Petera. Zay no idirana ny fanjakany lanitra. Nampianatra Petera, nampianatra Paul, nampianatra ary Jakob, tsy nampianatra resaka volo reo. Reo nefa ny apôstôly iankinana ny fiangonana. Ahoana voalaza? Fiangonana miorina eo ambony fanorenan'ny apôstôly. Miorina eo ambony fanorenan'ny apôstôly. Dia voalaza fa andry ny fiangonana reo. Rehefa ny foazan'Andriamanitra i Paul, dia nanatona an'ireo andro ny fiangonana izy. Dia izy ny natonony? Ry Jakoba sy ry Jaune sy ry Petera. Reo tsy inona niaraka tamin'i Jesosy tamin'izany fotoana. Paul tsy niaraka taminy. Paul efa taona maro taty aoriana ny foazan'i Jesosy. Dia rehefa nitory filazantsara Paul, dia nanatona an'ireo izay antsoina hoe andro ny fiangonana. Fiangonana dia miorina ambony fanorenan'ny apôstôly. Ny apôstôly resahana aminao dia tsy ny apôstôly amin'izao fotoana, fa le apôstôly tamin'izany fotoana. Ry Paul sy ry Jakoba sy ry Jaune, ny fampianarana ny voizin'ireo dia Jesosy ihany. Jesosy simple, Jesosy tsotra, Jesosy amin'ny fahafianoana, Jesosy amin'ny fahatsarany. Zay no nampianaran'ireo. Ary rehefa niorina tao ny fiangonana,
dia tsy misy mihitsy séminaire fampitomboana vola, tsy misy mihitsy séminaire fanaovana business, tsy misy séminaire tsy zany namaka Andry Paoly. Jesosy sy ny fanjakany no toriany. Jesosy sy ny fanjakany no toriany. Ary eo vovoka ny akoram-bola fotsinao, ary eo vovoka ny akoram-bola menanao. Zany miaraka amin'ny tompo. Fa ny tompo no tsy tohanao, ny tsy tohanao ny volamenanao. Jesosy Kristy ny volamenanao. Izaho tsy andao anao, zaho tsy afoy anao. Ilay tompony tompo sy ny mpanjaka amin'ny mpanjaka ny miaraka amiko. Halleloja. Zanak'Israely tsy nasaina nanangona mana isan'andro natao ray gony, telo gony, efatra gony. Fa raha vao nanangona dia naninona? Nasiso. Fa zay nohaniny androany dia nohaniny androany. Rapisinay ny tompo manome. Mbola fampianarana be da be zany. Tsy midika akory zany anao atsirambina sy anao kitoto ianao. Fa misy koa fanambinan'Andriamanitra sy ny fitahiny ianao araka ny fitantanana sy ny fandrindrana. Alleluja. Zay zavatra anankiray tena tiana petraka. Ny filazantsara dia mifantoka amin'ny Jesosy. Ny filazantsara dia mifantoka amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ny filazantsara dia mifantoka amin'ny fiverenan'i Jesosy eny amin'ny raolanitra. Ny filazantsara dia mifantoka amin'ny fahamasinana sy ny tahotra n'Andriamanitra fanafahana amin'ny ota. Rehefa tonga am-piangonana ny olona tokony ho afaka sigara. Rehefa tonga am-piangonana ny olona tokony afaka toka. Rehefa tonga am-piangonana ny olona tokony afaka amin'ny fijangajangana. Rehefa tonga am-piangonana ny olona tokony afaka amin'ny alatra sy ny kolikoly. Raha Jesosy marina ny torianao, tsisy olona tafajanona eo ka olona mbola manota. Fa zay iray alehany na izy mbola tamana eo satria ny ovo, na izy tsy tamana etsony fa eo Jesosy. Fa rehefa tonga eo amin'ny Jesosy, regleny Jesosy daholo ny zavatra rehetrarehetra amin'ny fotoanany amin'ny orany. Halleluja. Regleny Jesosy daholo. Noho izany, mandrosoa miaraka amin'ny Jesosy ianao. Fiambenana dia izao ny zavatra hita ato. Izao ny tenin Jesosy. Izao ihany, dia ahoana? Matoky, aza matahotra. Izao ihany, matoky, aza matahotra. Jesosy io miteny io. Izay koa ny ambaran'i Jesosy aminao. Zavatra nisy tampianatra dia izao hoe Jesosy mandalo indray fa lazay fa matoto. Tsy ampy le vision anao an Jesosy. Tsy ampy le vision anao an Jesosy. Dia Jesosy mandalo fa lazainao fa matoto. Fa teny ataovy mahita tsara anao a Jesosy ka tsy ahita matoto fa hitanao. Izao ihany matoky aza matahotra. Tandre moa izy Jesosy any amin'ny Luka toko 2:2 any fa izy koa no iteny hoe izao ihany fa aza manaraka anazy. Pesaka no miteny izao ihany fa inoy tsara hoe Jesosy hoe zay. Izao ihany fa aza matahotra. Izy io Jesosy io. Tsy miteny izy hoe i pastera ihany matoky aza matahotra. Tsy miteny izy hoe i bisopy ihany matoky aza matahotra. Na hoe i révérend ihany matoky aza matahotra. Iza koa no tianao hanampiana azy. I apôstôly ihany matoky aza matahotra. I mpaminany ihany matoky aza matahotra. Na mpaminany ianao, na bisopy ianao, na izy ianao tsy afaka n'olo an Jesosy ianao. Tsy afaka n'olo an Jesosy ianao. Fa Jesosy maha Jesosy azy no prezantena amin'olona. Matoky izao ihany aza matahotra. Halleluja. Mahery ne zany Jesosy zany raha lasaina bavy. Mahery, mbola misy ny miracle fa lazaiko anao. Mbola misy ny miracle fa lazaiko anao ary ny anaran'i Jesosy dia le miracle, le fahagagana. Le fahagagana. Fa matoky azy ianao, miantehera aminy ianao, manarany sy sitrapony ianao. Fa zao zavatra nisy ene rehefa tonga Jesosy hoe matoky izao ihany aza matahotra. Niditra tao an-tsambo kely Jesosy, rehefa niditra tao an-tsambo kely Jesosy dia nanino? Nitsahatra ny rivotra. Rehefa tsahatra ny rivotra dia nandeha tsara indray zareo tonga tany amin'izay andehanany. Zaho koa lazaiko anao, tsy maintsy hitsahatra io rivotra io. Tsy maintsy hitrahatra io samboaravoarana ny fiainanao io. Tsy maintsy hotony io amin'ny anaran'i Jesosy. Fa manana ny fotoanany izy, manana ny lalana izy, manana ny fombany izy. Fa le zavatra petraka teo, aza monomonina. Aza monomonina. Fa ny fimonomonomana iny koa na tonga ny zanak'Israely tratran'le ino ty? Menarana. Maty daholo. Satria monomonina. Aza monomonina. Aza monomonina amin'ny Jesosy. Aza monomonina amin'ny raha lasaina bavy. Aza monomonina mpanompon'Andriamanitra. Aza mikritika zavatra tsy tokony kritikena. Rehefa tsy araka sitrapon'Andriamanitra, fa mienono ny tenin'Andriamanitra, areo kotony ianao. Fa zay fianarana io tany amin'ny zanak'Israely io. Ny monomonina ireo ny kakeriny menarana, maty daholo ny akamarony. Ny monomonina ireo nampitomboana lasa 7 taona nandehanana tany. Ka izao no teneniko anao, raha te ho tonga vetivety ianao amin'ilay sambo kely, anisan'ny metoda zany dia aza dia monomonina. Aleo misaotra, dia aleo mangina fotsiny. Na aleo koa mitomany rehefa te hitomany. Dia mitomany fa tsy be dia eo amin'ny Jesosy rehefa mitomany. Afaka mba reraka ihany eo amin'ny Jesosy.
amin'ny fotoana mamety azy. Afaka mbatrotraka ihany eo am' Jesosy dia mampiakatra anao izy. Fa aza monomonina, raha monina dia mifonahy. Raha menomenina ianao dia mifonahy. Raha nitabataba anao amin'ny zavatra tsisy antony dia mifonahy. Fa mitony fotsiny miaraka am' Jesosy. Aleloia. Mitony fotsiny miaraka am' Jesosy. Ao tsambokelinao Jesosy. Miaraka aminao Jesosy. Tony le lalana, tony le miaraka am' Jesosy. Izay koa tsika miaraka am' Jesosy. Indraindray koa ny rivotra mila ampanginina. Satria ny fanaratseny amin'ny rivotra ozy izy ny tenin'Andriamanitra. Misy démon zany, misy combat spirituel mila iadivanao. Azonao? Zavatra kely anankiray koa tiako zaraina, resaka combat spirituel ady ara-panahy. Dia ny devoly efa mizara continenta. Efa misy devoly zany mangeza ny hoe continenta européenne, continenta asiatika, continenta américaine, continenta africaine. Efa misy devoly migeza an'ireo. Ohatra zao any Afrika dia démon guerrier ihany, démon guerrier, devoly mpiady. Jereo efa misy ady foana ao, misy guerre ao, Congo, tany Rwanda. Fa ianao any Europe ianao tsy mahita guerre satria tsy démon guerrier ihany. Azonao ve? Any amin'iny Irak sy ny sisiny démon guerrier koa ihany, miady foana. Fa any Europa démon fijangajangana ihany. Démon ny favetavetanana ihany. Aty Afrika aty ambambany aty koa misy devoly koa aty. Dia ny devoly aty devolin'ny akamoana. Aza meme. Fa zavatra maro zany. Démon de la paresse. Démon paresseux. Misy kambo lava foana. Misy kambo be tsy manao ninina mihitsy. Fa misy devoly. Gejain'le devoly. Io ke efa mizarazara mihitsy ny devoly. Misy lehilahin'Andriamanitra zay ny fotoana tonga teto Madagasikara. Alohan'ny atongavako hipaky amin'iny degony izy dia efa hitako ny saina be mamatona Madagasikara avatsy amin'ny akavanana avatsy amin'ny akavia. Devolin'ny akamoana. Zay tsy miasa dia ahoana? Aoka izy tsinana. Zay tsy miasa aoka izy tsinana. Mangataka foana, mitady foana. Misy devoly mila roana. Dia miditra ny kolokolo avy eo. Misy ka miditra brofa ny blouson fotsiny mody apetrany eo. Tonga izy maraina dia ohatrany hoe eo izy. Dia ataony korotana kely ny brao dia misy stylo sy ny sisa. Dia eo izy. Tonga ny hariva izay izy mody eo. Tontolo andro izy tsy teo. Tsy haiko hoe nandeha nanao taxi sa nanao ino. Dia modimody fotsiny. Dia aiza ny androso. Misy délivrance mila atao. Izany hoe miditra ao amin'i Jesosy. Dia rehefa miditra ao amin'i Jesosy tsy ho kamo bebe daholo kosa aloha. Inoko ianao tsy olona kamo ato. Fa olona miasa ianao, mila mazoto ianao, olona mazoto manao zavatra ianao. Fa misy devoly maro isan-karazany ohatran'izany. Misy devoly ny aretina, mitaiza aretina, taizana aretina fotsiny. Rehefa toriana ny fanjakan'Andriamanitra miala zany aretina zany. Misy devoly ny fahafatesana. Tsy fatapatatra fa maty daholo manaraka eo. Misy tanàna zay ary tsy tononoko ny anarany. Fa rehefa misy ray maty ao, petaka eo ny ferapara. Dia tsy maintsy misesisesy foana aloha iny maty iny. Tapitra ny eo ao rirana kely indray misy maty. Vita indray dia misy maty. Vita indray dia misy maty. Dia efa ndresaka mihitsy aloha eto an-tanàna eto dia ohatran' izany. Rehefa misy maty ny dia misesisesy kely aloha. Dia zay ilay izy vao mijanona. Misy esprit de mort zany ao. Makamaka fa tsy tonga saina ilay olona. Tsy mitodika amin'i Jesosy tsy inona ka. Ao anaty fanompo-tsampy, ao anaty fiodinana. Tsy mandatsaka orona hoe tsy tian'ilay olona. Fa misy an'izany esprit de mort. Tsy normal olona mbola matanjaka sy ny sisa henonao avy eo hoe maty izy nefa olona forme be tamin'ny alina. Misy démon esprit de mort misito anazy. Misy combat zany io, izay ilay tsika tsy mitolona amin'ny nofo aman-drafa fa fanahy-ratsy eny amin'ny rivotra. Dia eny an-dranomasina koa misy démon, devoly ny rivo-doza. Esprit. Zay mahatonga Jesosy mangina mitsahara, tonga dia nangina. Misy fotoana zany mila fantarinao hoe za le aty ambony lakana ity ve araka sitrapon'Andriamanitra ve le mampanonjanonja anahy. Raha araka sitrapon'Andriamanitra dia avelanao eo. Raha fitanao hoe rivotra mifofofo tsy araka sitrapon'Andriamanitra, maka ianao autorité. Mangina hoe mitsahara. Dia lasa iny mitsoaka amin'ny anaran'i Jesosy. Aza manaiky ampijalian'ny fanahy. Zay iran'ilay ratsy.
fa aoka ianao hitoetra ao anaty fiadanana ao anatin'ny fitsarana. Halleloja! Ny olona miaraka amin'i Jesosy dia vahany. Ny olona miaraka amin'i Jesosy dia vahany. Inona zavatra mangezanao, inona zavatra mamatotra anao, inona zavatra mbola misintona anao amin'izao fotoana, inona zavatra tsy azo vahanao aminao, fa rehefa tonga Jesosy mandamina ny zavatra rehetrarehetra izy. Ataovy ao am-ponao fotsiny ny anao ny sitrapony, andeha arak'izay tiany, dia mitondra anao izy ao amin'ny fanafahana. Halleloja. Tondra anao izy ao amin'ny fanafahana. Lehibe ny tompontsika, lehibe ny Andriamanitra ao. Ary zao ny zavatra tiako lazaina anao, zao ny zavatra tiako lazaina anao, rehefa io ianao le mandeha anaty lakana io misy tanjony e. Misy tanjony io dia ao anatin'io tanjony io misosoka koa ny devoly anakivy anao sy ampiembotra anao. Fa Andriamanitra koa nefa miasa ao anatin'io. Dia arakarak'io zany ianao no mihaino mahafantatra hoe inona ilay sitrapon'Andriamanitra, inona ny tsy ankasitrahan'Andriamanitra, dia may mandroso ianao. Fa rehefa tonga tao Genesareta moa izy tao. Rehefa tonga tao Genesareta ry zareo, inona ny zavatra nitranga? Nitondra an' Jesosy tao mpianatra. Rehefa renin'ny olona fa tao Jesosy dia ahoana? Niazakazaka anakeny amin'i Jesosy daholo. Niazakazaka anakeny. Dia rehefa niazakazaka anakeny, nentina teny marary. Nentina teny mandray ny lamban'i Jesosy fotsiny. Tanjon'i Jesosy aminao dia izao, hitondra an' Jesosy mandehandeha ianao. Halleloja. Fa entiny anaty lakana kely aloha ianao, fa rehefa tafavoaka ao ianao tonga ao an-tanety, dangereux ianao. Dangereux ianao, vao mikady anatanety fotsiny ianao. Jesosy Kristy Andriamanitra velona. Vao mikady anatanety ianao, matahotra ny devoly rehetrarehetra. Anao nge hikady anatanety eo be da be aloha nefa mikady anatanety eto zao zay efa be da be mikady anatanety eto, efa avy nandeha ranomasina be da be, fa mampahery anao zay mbola eny ranomasina. Fa io koa ke rehefa tanety dia miverina ny ranomasina indray, mandeha miodikodina eo fa za matahotra. Fa tiana tenenina aminao dia zao, nisy tanjona tsara be tao. Ary soa fa tsy maty teny an-dalana, satria kay le olona rehetrarehetra tao nilan'i Jesosy. Nilan'i Jesosy le olona rehetrarehetra tao, nentina daholo ny marary, nentina daholo. Dia hita tao hoe natany an-tsaha, natany an-trano, natany an-tanety, dia nanina tady an' Jesosy daholo. Ary zay rehetrarehetra tonga teo dia sitrana. Zao koa no ataoko anao, ho any an-tsaha ianao, ho any an-tanety ianao, ho any vilona ianao, ho any ambanivohitra ianao, ho any anaty birao ianao, naiza le ianao, mitondra an' Jesosy ianao. Halleloja. Ary mitondra fanasitranana ianao, mitondra fanasitranana ny fo ianao, mitondra fanasitranana ny fanahy ianao, mitondra fanasitranana ny nofo ianao, satria Jesosy no ao anatinao. Halleloja. Tsy resaka fotsiny ty filazantsara ty, tsika te ahita. Zay le hoe tiana ho hita mihitsy Jesosy. Tiana ho hita ny voninahitra Jesosy, ny olona sitrana, ny olona afaka, ny olona délivré, ny olona mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra, satria eo Jesosy. Rehefa présent eo Jesosy, zay le zava-dehibe. Halleloja. Matoky, izao ihany aza matahotra. Sitrana rehefa eo Jesosy. Izy tao tsika natsara mavaka ny dadanay tamin'le narary. Zao no lazaiko anareo. Miracle zany. Ho an'ny mpanao médecine dia mahay an'le hoe inona izy teo? Choc septique. Ny atao hoe choc septique dia olona tratran'ny fiparitahan'ny mikroba ao anaty ao. Tratran'ny fiparitahan'ny mikroba ao anaty ao. Ary choc septique io rehefa mahazo ny olona dia tonga dia maty rehefa tratran'izay. Tonga dia maty. Ary ny ankamaroan'ny fahafatesana vao amin'ny réanimation dia choc septique. Dia izay no nahazo ny dadanay. Ny ray alina izay tratran'izay izy, choc septique. Tao anatin'io zany tena hoe tsisy hevitra tsony, tension efa sisy. Ny vatana efa mangatsiaka. Tena hoe efa le dokotera moa zany efa miteny hoe efa miha inconscient izy. Efa tsisy hevitra tsony aminy. Fa izy moa tsy niteny hoe tsisy hevitra tsony aminy. Fa nanoro hevitra hafa teo izy hoe hodidina sy ny sisa, zay tsy nanakeny fandidina. Fa dia hoe nao atao antibiotika azy izy tsy atohatra n'le fiparitahany ao anatiny eo antsony ny antibiotika. Fa tena tsy maintsy ho atao sika araka zazo atao aloha io antibiotika io raha tsy fantatra na ho zakany. Andray alina ralibi zay raha tsy diso amin'ny alina be zay ny tonga tany. Dia tena jery anazy efa sepolo izy, efa tena hoe reraka mihitsy izy. Fa nanatona teo izay mirahalahy mianadahavy dia mivavaka ao anazy dia mametraka tanana dia mivavaka. Nisy fotoana mihitsy izy elaela tao anatin'ny réanimation tao. Fa rehefa atao ny analizy rehefa natao ny bilan zavatra araky ny siansa zany rehefa mivalina izy nefa magaga hoe tena
misy zavatra tsy araka ny siansa hitanao fa zavatra tokony ho negatifa pozitiva nasa negativa zany hoe ny feany zany dia zao hoe tena tsy maty izy halleloia tsy maty izy velona izy so izy efa mitsikitsika efa miresadresaka fa tamin'izany hitanao efa lonon'olona atao mivava atao efa ho an' Jesosy ny voninahitra amin'izany rehetrarehetra zany ho an' Jesosy ny voninahitra amin'izany rehetra zany hoe tena miasa ny tompo ary misy zay ny anaran'i Jesosy dia miracle ny anaran'i Jesosy dia miracle fa tena atao anatin'ny miady tamin'izany tena anatin'ny fahoriana na izy na izay tena hoe miady zay zany zao zany vao avy voaka lakana azonareo zay tao anatin'ny lakana tao zay efa tamin'ny faimbenana faefatra zany tonga Jesosy tonga ny tompo sotra betsaka anareo na tsy aroam-bavaka na noanam-bavaka na neto na ntseto zay hafa rehetrarehetrany fa zavatra hitanay koa hoe le fiombonan-bavaka tena mandresy tena mampikorotana ny devoly mikorotana ny devoly rehefa mivavaka tsika zay lazaiko anao mikorotana ny zeony inona ny jeu stratégie efa nataony eo fa midira mandoalika mivavaka mikorotana tsisy mandeha amin'izay lohaniny io tonga dia mirava dao ny programmation rehetrarehetra zay ny lazaiko anao mivavah ianao ndao antsika hiaraka hivavaka fa zay programmation nataony devoly aminao zay projet nataony devoly aminao hidirany Jesosy indray mandeha mikorotana daholo tsisy mandeha amin'izay lohan'ny tony fa tonga dia programman Jesosy halleloia programman Jesosy halleloia gaga fotsiny ny olona hoe efa saika safotry ny rano teo da tonga taty tanety indray gaga fotsiny hoe olona efa sisy de tension olona efa nangatsika mitsangana indray velona indray matanjaka indray noho ny fiasan'Andriamanitra noho ny fiasan'i Jesosy noho ny herin'i Jesosy Kristy zany magaga izy tiako lazaina amintsika zany ho an'i Jesosy ny voninahitra ary Jesosy ny tia nazaraina ao anatin'izany rehetrarehetra zany mety mitentsika ny lôzika n'olombelona efa nahazo azo taona izy efa mba voky andro izy ngamba efa zay ny lerany fa io rehefa tena dongina ary andolehana amin'i Jesosy Jesosy miasa amin'ny zavatra rehetrarehetra mbola tsy lerany mbola nitsangana izy mbola nandrosa izy amin'ny anaran'i Jesosy halleloia ny finoana raha lasaina bavy ny andehananany amin'io ny lakana io finoana miala ny fimonomonana miala ny fanahina miditra ny finoana zany dia zavatra tsy vita calcul zany aza mieritreritra na zava-finoana zany ianao aza mieritreritra hiresaka finoana anao resaka matematika amin'izany ianao fanina ny matematisianina raha finoana ny resahanao fanina ny fizisianina raha finoana ny resahanao fanina ny simista raha finoana ny resahanao ahoana ozy simista hoe rano ve ny nataonareo tao dia lasa divaina eo tonga dia apetraka ny simista fotsiny cahier sy stylo dia efa resaka finoana zany ty Jesosy fa tena tsisy hevitra rivotra ny fofofo takininina ve io dia ahoana ny iteny fotsiny ianao dia mitsahatra io nefa zalahy manisany io manao matematika zao hoe midina makariny ranomasina dia miodina zao le rivo mahery tokony amin'izao iny tonga ry zao tonga rehefa Jesosy miteny hoe mangina fotsiny dia mangina halleloia aretina tsy azo tranona cancer tumeur diabeta tension sisy rehefa tonga Jesosy mangina fotsiny pirina daholo ny cahier sy ny fanafody halleloia hitsahany Jesosy daholo zany amen mipirina man cahier tonga dia finoana fotsiny mandeha lasa poezia ary le izy pirina cahier finoana fotsiny mandeha halleloia ataovy miorina amin'ny tenin'Andriamanitra ary finoanao ary ianao za mangataka hoe ataovy be finoana Jesosy Jesosy tsy mitady olona be finoana zany ahoana lazainy Jesosy na ohatra ny vonina motarda ary ny finoanao dia efa ampy atsika nandray taovy be finoana Jesosy ianao kosa be finoana tsorony Jesosy ianao na dia ohatra motarda ary ny finoanao vonina motarda zay rehefa zany vonina motarda zany zavatra boribory kely zany fa ianao rehefa tsy mianahana ao am-ponao ao fa hiteny ianao hoe ry ranomasina mivarina ry an-dranomasina ohatra hoe ry tendrombohitra mivarina ry an-dranomasina dia tsy mianahana ianao am-ponao dia hivarina iny tendrombohitra iny misy tendrombohitra be da be mila teneninao androany e mivarina ry amin'izay ry tendrombohitra fa ampy kosa zay halleloia na aretina io na tsy haiko rofirofo io tahotra io akanosana io fahazaran-dratsy io sy ny maro isan-karaha teneno io tendrombohitra io any an-dranomasina tonga dia manaiky eo amin'ny anaran'i Jesosy halleloia ozy Jesosy mantsy niteny an'ilay aviavy hoe aza misy vo aminao tsony aza misy vo aminao tsony nohony Jesosy io tsinona vo niteny Jesosy lasa ry mpianatra nandeha lasa ry petera verina tory zareo ny ampitso gaga izy ohatra
Tsy tia ve le aviavy ny tenenin' Jesosy hoe aza misy voa aminao tsony. Tena izy mihitsy io, maina le izy. Dia hoy Jesosy hoe maina le izy rehefa nyteneniko. Ary mahafinaritra amin'io Jesosy io raha lasena bavy dia zao zay afaka ataon' Jesosy dia afaka ataonao. Halleloja! Ohatrany tsy mino ianao. Ohatrany miavatra ianao. Misy mamaly ao hoe aiza kosa. Zay afaka ataon' Jesosy dia afaka ataonao. Halleloja! Dia raina tompo. Zay mino aho. Ny asa ataoko no ataony io ary anao asa lehibe noho izany azy izy. Halleloja! Dia raina Jesosy no hita aka-mafan Jesosy sika ny amin'izany teny izany. Anao asa lehibe noho izany ary izy. Satria izaho makany amin'ny ray. Rehefa makany amin'ny ray izy dia maniraka ny fanahy masinao aminao. Io fanahy masina io amin'izay no mampiasa anao amin'ny zavatra rehetrarehetra. Halleloja! Dia tena andeha anao asa lehibe noho izany. Dia hoy Jesosy, raha manana finoana ianareo tagny amin'ny voatsinapa ka tsy mianahana ianareo, dia tsy ho natao tamin'io aviavy io ihany no ataonareo. Le aviavy ke tenena afaka mola ho maina. Fa jereo ny fanoharana nataon' Jesosy hoe tendrombohitra mihitsy ny nalaina. Ny aviavy afaka maina. Tendrombohitra ve dia rodana any an-dranomasina hoy zao ny olona miteny. Fa dia izay mihitsy ny tenenin' Jesosy ianao rehefa io tendrombohitra io teneninao mirodana any an-dranomasina mirodana io amin'ny anaran'i Jesosy ary ny voninahitra dia ho an'i Jesosy. Halleloja! Raiso zay manatsofina hoety miaina aoka izy haino izay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana. Meny tompo fahendrena ianao amin'ny zavatra rehetra. Tsy teny anao kory hijery tendrombohitra ianao ry dia teny hoe varina hoe tendrombohitra ijereko azy. Efa zavatra ampianarin'ny tompo ara-panasy zavatra situation amin'ny fiainanao ny tenenin' Jesosy. Dikan'izay aza mba ho isan'izay tsy mino fa mba minoa. Ary raha mino ianao dia ahoana? Ho hitanao ny voninahitran'Andriamanitra. Tiako i Jesosy io raha marina zaiko anao. Grave be io Jesosy io e. Tsisy mahavita ny vitan'io. Ary io Jesosy io tsy mihera aminao io fa manao izay ataony. Ary io Jesosy io tsy mifona aminao hoe manao azafady. Fa mahiny zavatra rehetra izy izay tiany atao ataony. Tamin'ny tara ve izy nanangana Lazarosy dia teny hoe tena azafady ry Marta. Azafady ry Maria fa tokony tonga tokoa tamin'ny ianao le miantso. Tsy Jesosy zany. Tsika no fanao azafady rehefa tsy mety araka ny eritreretintsika. Fa Jesosy tsy mety diso zany. Azonao zany? Tsy mety diso zany Jesosy. Rehefa andeha anasitrana an'ilay zanak'ilay miaramila izy, dia niteny ilay olona hoe aza manahirana ny mpampianatra tsony fa efa maty ilay zanaka ao. Dia teo hoe Jesosy tena azafady fa taritsika. Au contrôle ho azy Jesosy fa lazaiko anao zany. Au contrôle Jesosy. Sady tsy tara tsy lasa loha. Ary ianao koa rehefa miaraka amin'ny Jesosy tsy maika, tsy taitra, tsy tara. Halleloja! Tsy mbola nahita olona kalma ohatran'izany Jesosy zany raha mino an' Jesosy koa anao dia ho kalma. Tony, milamina. Te hiresaka an' Jesosy foana raha lasena bavy maherezy ianao. Io zany tena ampahery ianao e. Za tsy afaka hiditra anaty sambo-kelinao fa io samy manana ny sambo-keliny. Fa te ampahery ianao fotsiny ary efa samy eny ambony sambo-kely tsika courage. Mahereza fa io tsy afaka hidirako loatra ny sambo-kelinao satria sambo-keloko. Fa mampahery ianao hoe mandehana rahalahy. Aza mijery fivoizana miempitra zany mandroso foana. Halleloja! Tsara Jesosy. Anasitrana anao izy na marary eto anao androany. Anome fiadanana anao izy raha misamboaravoara ny fiainanao. Zay rehefa tsara le teny tao anatin'ny Marka teo hoe rehefa antsahatra le izy dia gaga ry zareo. Talanjona ry zareo. Fa io talanjona io rehefa vakianao amin'ny teny frantsay dia hafa mihitsy ny fiteny isa manana teny frantsay io. Amin'ny teny gasy io talanjona fotsiny. Fa amin'ny teny frantsay izy tena hoe tsy haiko stupéfait dia naninona koa izy tao. Étonné. Vakio kely inge zay mahita amin'ny teny frantsay andraso ary excessivement étonné et rempli d'admiration. Le teny gasy dia hoe talanjona fotsiny. Le teny gasy dia hoe talanjona. Rehefa tafiditra Jesosy dia tonga teo amin'ny rano dia nangina le rano dia tonga teo an-tanety dia hoe talanjona. Fa rehefa mamaky teny frantsay ianao, ils étaient excessivement étonnés. Tsy étonné fotsiny zany hoe gaga fa excessivement.
hainao zany hoe excessivement mihitsy hoe excès de vitesse, excès de zèle, excès de table zany hoe mihoatra. Dia rehefa ianao zany rehefa gaga miaraka amin'ny Jesosy excessivement étonné, zao no lazaiko anao ianao ity androany excessivement étonné ianao anaovan'i Jesosy ianao. Amen na excessivement étonné ianao anaovan'i Jesosy ianao, dia dans l'admiration ianao, tena miadmire anao fotsiny azy Jesosy. Tsy za io e, tsy za mahay mamoy lakana io e, tsy za manamboatra ny voaly io e, tsy za io, Jesosy fotsiny no mitondra anao. Alléluia. Dieu va faire encore. 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 Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Dieu va te guider. Dieu va te guider. Dieu va te parler. Dieu va te parler. Dieu va te guérir. Dieu va te guérir. Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Dieu va te parler. Dieu va te parler. Dieu va te guider. Dieu va te guider. Dieu va te protéger. Dieu va te protéger. Dieu va te garder. Alléluia. Te garder. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Alléluia. Tsisy resaka io a tsisy fanavakavahana, resaka tokantrano, da resaka asa, resaka fianarana, resaka ara-panahy, resaka fahasalamana, resaka mpivady, resaka zanaka, resaka ankohonana, resaka firenena, ninina, tout sujet confondu, toute matière zany Jesosy zany. Alléluia. Toute matière zany Jesosy zany. Inona no atahoranao? Ovay fiderana fotsiny eo amin'ny fiainanao. Atao fanandratana fiderana fotsiny ny fiainanao. Fankalazana an Jesosy fotsiny ny fiainanao. Manjaka atao boky Jesosy. Manjaka atao fiainako Jesosy. Sotra fa ianao nitondra ny sampoko mandra-piverinao eny aminao ny lanitra. Ary za dia androso miaraka aminao. Halleluja. Halleluja. Manoatra no mpanresitsika amin'ny alala ty atsika. Ndao hivavaka. Ndao hivavaka. Ifonay raha misy zavatra mila ifonana. Raha ny monomonina dia mifona. Raha nisy tsy finoana ihany koa dia fahotana ifony. Ary dia misaora fa mbola eny an-tsambokely ianao miaraka amin'i Jesosy. Jesosy hanavotra anao. Mahavonjy, mahavita. Misaora azy. Na tsy agnataka be ninina koa ary ianao fa misaotra fotsiny hoe tody ampy-sambokely ary rehefa manao mitondra azy Jesosy dia matoko fotsiny any. Indray ara tsy fantatrao zavatra angatahanao ne. Ny aretina hositany. Ny rofy hositany. Misaotra Jesosy. Fidèle ianao. Matoky ianao, mahatoky ianao. Misaotra ny amin'ny teninao. Nontany ankohonana tsirairay avy eto. Ankohonana matahotra anao, ankohonana tianao, ankohonana ambininao, ankohonana soavinao, ankohonana tena anao oreare Jesosy. Izy mivady sy ny zanany. Sotra fa ianao manatsotra ny tananao tsirairay avy. Ary indrindra manana projet ianao aminay rehefa tonga eo an-tanety, tondra fanasitranana ho an'ny olona.